Aleloia dia ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televiziona ankabe amin'ity anio ity ato anatin'ny fandaharana moa izay efa tsisy vina amintsika isaky ny fotoana tahaka izao dia maro ny lohahevitra izay ifampizarantsika eto ka amin'ity anio ity moa dia hitondra lohahevitra hafa indray tsika hafa mihitsy indray ny thème izay hoentsika amin'ity anio ity fa izany rehetra izany aloha dia aleo ankinitsika apetrakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana rehetrarehetra izay ataontsika eto mba tsy ho fotoana very fotsiny tsika na hoe ho fotoana vainina fotsiny fa tarihan'ny fanahy masina tsika amin'ny alalan'ny fandaharana izay ataontsika eto. Raha sitraka pasteur Mario Razafimanjata efa tonga soamantsara ato moa ianao dia raha sitraka dia atolotra anao avy hatrany tompo fa ny vavaka fanokafana an'izao fandaharana izao alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny thème hoe inona moa ny lohahevitrintsika androany. Iny ary tonga dia kopakopa tany avy hatrany moa natao amintsika rehetrarehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika hatratra ity fotoana ity indray androany dia tsika an'Andriamanitra irery voninahitra satria eto izy manaritra antsika ka dia andao hivavaka avy hatrany tsika. Andriamanitra misaotra sy midiranao izay fa tafavory eto anatrehana tsy roa tsy telo fotsiny izay fa maro ary izay manaraka ity any amin'ny télévision sy ny réseaux sociaux rehetra dia fa fantatrao nisanay ary tsy nisanay zava-dehibe fa ny fanatrehanao ka dia apetraka feno ampilatanao tompony fisaotra ny fandarana manoloana ny olana sy ny mpanolana ary ny vahaolana ary ny vahaolana rehetrarehetra izay ianao no tena vahaolana tompo dia kasio ny foana itiranay avy sokafy ny masom-panany ahitany vahaolana ary dia mitenena tompo anatin'izao fotoana izao mba horenin'ny olona fa eto ianao ary ianao mitondra vahaolana ho anay tsara amin'ny anarany Jesosy Kristy anaovana izany bavaka izany. Amen. Eny ary dia averiko avy hatrany amin'ny anavavy Chantal Larotan aloha firenena fa tsy handeha fotoana be loatra. Ia, misaotra anao pasteur ny amin'izay vavaka fanokafan'izay dia ametsika an'i Jesosy ny voninahitra avy hatrany angamantsika dia miarabantsika rehetra mpiara-miasa moa izany misy Andrana Dahery pasteur Mario izay efa nivavaka teo ary tsy adinontsika amin'ny lafiny teknika eo izay misy an'i Ranada Victoire tazatazantsika ihany moa Ranada Faly fa dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ka izay no ela amin'ny fiarabana fa avy hatrany dia hiroso amin'ny lohahevitra tsika androany mikasika ny amin'ny hoe ny mpanolana sy ny voaolana inona ny zavatra misy amin'izao andro farany azo atao hoe anatin'ny andro farantsika amin'izao fotoana izao ary zavatra tena betsaka misongadina indrindra izany maneran'izao tontolo izao mihitsy tsy any Madagasikara ihany fa maneran'izao tontolo izao mihitsy aiza ho aiza mipetrakantsika kristianina amin'izay zavatra izay inona ny tokony ataontsika manoloana an'izay ara-biblika ve izany zavatra izany efa nisy ve izany zavatra izany sa zavatra vaovao ve izany zavatra izany ka izay no jerentsika eto amin'ity anio ity dia tsy ampiandrelanao izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fa avy hatrany dia anaraka horonan-tsary fohifohintsika alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandaharana tompo dia mangataka ny teknisiana andefa izay horonan-tsary fohifohy izay ary. Ny fihizan-dalàna mikasika ny sazy ireo olona manao abibiana amin'ny fanoloana eto Madagasikara. Nanara-dreny rano tamin'ny fankatoavany ihany koa ny anteny Meraroa na tsy nisy aza ny fakakevitra tamin'ny mpisehatra isan-tsokajiny. Ahina hiteraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina araka izany nandraisana ny fiepetra ho ny teo anivon'ny platforma Antso. Ny amin'ny resaka lalàna ihany koa hita dia tionge fa karazana violona foana ireo vao tsy eken'ny anankiray ny partenaire anankiray ny fiarahana mety mpivady ara zany ka mitory ilay vehivavy ka sanatria tafiditra ao anatin'izay dia possible zany ilay mpivady ihany koa ilay vadinao zany trana ilay castration satria possible tsy mety hitranga zany raha tsy neken'ilay vadiny zany ny fotoana anaovan'ilay mpivady firaisana ranofo ka mety hitory ilay vehivavy sanatrian'izany dia mety hiara-ny castration ilay lehilahy raha sanatria ihany koa ary moa hoe tena mety mifanaraka fa tena mitory ilay vehivavy zavatra natao mety ho taraiky ihany koa zany ilay lehilahy zany rehetrarehetra zany zany tsy voadinika tsara fa lasa amehana aloha ny fahitana nanapahana ilay lalàna tsy tena tsy misy zavapitsopitso ny tokony io ho heverina sy nampidirina ao anatin'ilay lalàna mba tsy hiteraka olana indray ilay izy satria olana ny tokony hovana fa tsy tokony hiteraka olana vaovao ilay lalàna. Tsy manohitra ny fampiaran-dalàna sy ny sazy entitra ho an'ny mpanolana ankilan'ny vovonana Antso sy ireo firaisamonim-pirenena nitondra ny tsikirany manoloana ny fampiaran'ity famosirana ity. Ho an'ny concrète na concrétisation des droits humains et solidarité tsy manaja ny voalaza ny fifanarahana iraisan'ny pirenena momba ny zo sivily sy politika
indrindra ny 17 i Madagasikara ao anatin'izay. Voarara ho an'ny firenena mpikambana anatin'io ny famonoana, amin'ny fampijaliana sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Eo ihany koa ny convention contre la torture izay hososen'ny fanjakana malagasy manoloana io. Ny firaisamonim-pirenena izay nanamafy fa tany amin'ny fipetra fisorohana ny tokony namafisina bebe kokoa. Inona ny ahafahana misoroka mba tsy isian'ny fanolanana io zavatra io izay tena tsy misy mihitsy satria tsy misy fanabeazana ara-pananana mazava eto Madagasikara, tsy misy ihany koa fampitana fahalalana ho an'ny tanora, ho an'ny lehibe, satria tsy voatery ho tanora fotsiny no manao an'ilay izy fa lasa zary manaonao foana ny akamaroan'ny olona. Tsy misy ihany koa fepetra mazava mety fandarana ohatra ny zava-pisotro sy ny zavatra hoanina manaitra filana, tsy misy zavatra mazava zany ary dia amin'ny ankapobeny zany ny ahina dia hidofotra amin'ny rindrina fotsiny ilay lalàna, atao ilay lalàna fa mety izy tokoa ny voasazy fa tsy afoana ilay izy fa amiko aminay ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny fametrahana tsara ny rafi-panabeazana ho tena fototry ny fiarovana ny olona sy ny fototry ny fahalalan'ny olona, io zany ny tokony ho atao zava-dehibe. Manaitra ny fanjakana malagasy amin'ny fijerena akaiky ny lalàna araka izany ny firaisamonim-pirenena sy ny mpisehatra maro. Ny konkrety sa manokana izay mandresy lahatra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, amoaka anatin'ny fanapahana horaisiny fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna, na inconstitutionnel ity sazy sy mahakasika ny mpanolana ity. Lalam-pandrenana manokana izay manome lanja ireo fifanirahana iraisan'ny pirenena ao amin'ny 17%. Ia, misaotra ny teknisiana ny amin'ny fandefasana izay olona tsara izay avy hatrany dahery dia atotrana avy hatrany ny fitenenana. Eny ary dia miarahaba ny tsika menakavy zany fiadanan'ny tompo ho amintsika, miarahaba ny rahalahy, anavavy, zoky, ray aman-dreny, zandry, ray aman-dreny anjaina rehetrarehetra izay manatrika eto dia avy hatrany dia anoteny fampidirana kely angamba aho mikasika an'izay efa retsika teo fa misy vaovao amin'izao malaza ny Madagasikara, ny zavatra miseho mamofady amin'ny toy ny atao hoe fanolanana. Tsy zavatra vaovao tsy tany Madagasikara ihany misy an'io fa eran-tany dia misy an'io raha io fa ny zavatra fantatra aloha dia misy an'ilay fiteny vazaha hoe loi d'attraction zany hoe ohatrany hoe arakaraky mampitahotra n'ilay toe-javatra no mihazakazaka raha olombelona hiditra amin'izany, arakaraky ny mahabebina an'ilay izy tao mihazakazaka raha olombelona manao an'izany zavatra zany, arakaraky ny asianao lalàna no mihazakazaka ny olombelona andika lalàna. Dia izay aloha atao hoe zavatra misy ary raha miresaka ny fanolanana eto dia mahita mihitsy hoe atao hoe lasa resaka be ilay izy ary zao zany mahina zany hoe fanamelohana mandra-pahafaty, gadra mandra-pahafaty, castration zany hoe famosirana zany, zany famosirana zany koa andanimbola be zany fa tsy vita vetivety zany, tsy fantatra tsy be be zany resaka manodidina n'izay zavatra izay. Marina fa misy tokoa ny mampalahelo amin'ireny fanolanana ireny satria ankeriny izy ireny tsy atsitrapo fa lazaina moa fa fanolanana rehefa araka voalazan'ilay teo amin'ilay honatsara teo hoe rehefa tsy misy fanekena fa aerisetra ilay izy tsisy fanekena zany hoe non consentement dia efa tafiditra ao anatin'izay atao hoe fanolanana izay. Misy koa nefa indray mampieritreritra hoe misy koa nefa ny atao hoe karazana ohatrany hoe efa misy ambana zany hoe misy ohatrany efa tentation zany amin'ny teny vazaha zany izy dia reny indray toriana any amin'ny mpitandro filaminana dia indray hoe mbola tsy nisy ilay izy nahoana ianao mitory sahady tsisy fe zany, tsisy zavatra misy azo tsapahitanana, misy niseo zany zavatra zany taty apita taty misy ankizivavy anankiray nitory satria saika voaolana izy nefa tsy natanteraka ilay mpanao satria nisy nandalo dia lasa izy nitory zany tany amin'ny mpitandro filaminana satria fantany ilay olona fa praibodirindrina ao amin'ny any dia nataon'ny polisy tsy misy zany fa ianao hoe kalakely mirediredy sao dia fanendrikendrehan'olona zany mbola zavatra tsisy nanino ianao nanino dia herinandro taorianan'iny nisy ilay fanolanana tamin'io ary maty mihitsy ilay tovovavy kely. Eo zany vao ohatrany lasa mieritreritra hoe reny koa hoe ahoana ny fijeriny izay zavatra izay satria rehefa mirehitra ve ny afo vao mihazakazaka amono an'ilay afo sa azosorana ilay afo dia eo moa ilay hoe docteur après la mort koa zany fiteny amin'izay
frantsay fa ny zavatra tiana hoesahana le hoe mampalahelo reny zavatra reny satria any an-tandazo so resahana be mihitsy izy ary misy fivoriana tsisy maharatsy an'le hoe famaizana raha ny hevitra tsisy maharatsy an'le hoe famaizana n'lay zay tokony atao mihitsy famaizana zay mpanolana fa tsy misy resaka mihitsy ilay voaolana tsy misy lalàna mikasika ny voaolana sy ny fikarakarana ny voaolana izy no niarany zany atao hoe fanolanana zany ary ny zavatra mampalahelo dia hita zany tamin'ny fanadiadiana fikaroana dia nahitana mihitsy hoe misy zany ilay fikambanana association zany zay miaro sy mikarakara mandray an-tanana ireny atao hoe reny voaolana reny mikarakara azy eo amin'ny lafiny rehetrarehetra dia nanomboka tamin'ny 3 sy 4 arivo zany dia tsy nahazo famatsim-bola intsony dia tsy mila ho faty mihitsy zany le atao hoe fikambanana amin'ny karakaran'izy ireny dia nahoana ny tsy mampalahelo ny fieritreretana zany hoe nahoana ny tsy voavaty intsony zany zavatra tsy nijerena tsy nikarakarana nefa karakarena mafy be ato mikasika hoe famaizana zay tsisy tamin'ny maharaty azy ary andaniana vola be mihitsy anasiana lalàna fivoriana fa aiza kosa ny ny voaolana ahoana ny momban'izy ireny ny zavatra hita tokoa dia mivoaka amin'ny filazam-baovao ohatra zao raha mijeritsika mandinika dia le mpanolana oloma antra ary ilay voaolana oloma antra fa rehefa atao koa statistika era-tany dia ny 10 isan-jato ka hatramin'ny 9 isan-jato ihany no mipotra tonga any amin'ny mpitandro filaminana no fantatra zany fa ny akoatran'ny ataoko hoe eo amin'ny 470 isan-jato zany dia tsy mipotra fa misy fa be da be zany ny vehivavy na ny ankizy voaolana era-tany any Madagasikara koa misy zany be da be ny voaolana fa tsy mipotra satria matahotra satria mety eo an'izy amin'ny fianakaviana ihany ny mpanolana mety ray aman-dreny be eo amin'ny fianakaviana ny mpanolana mety mpitandro filaminana ny mpanolana mety manam-pahefana ny mpanolana mety mpanan-karena be ny mpanolana misy mipampiasa ihany ny mpanolana matahotra le mpiasa satria rehefa olazaina le izy atao mpavy masy dia voaroka amin'ny asany izy misy koa mpanolana mpampianatra eny amin'ny université mpanolana dia hoe raha vao lazaina dia raha vao ambara le izy dia inona ny zavatra miseho dia voatery ihany le mampalahelo zany amin'izay fotoana izay satria ny zavatra miseho dia ho lasa tsy voasininy diplôme any amin'ny toeram-piasana tsy resahana intsony ny zavatra miseho rehetrarehetra sy ny fiatsiatsiana sy ny fampitahorana miseho amin'ny ireny atao hoe reny olona ireny tratran'ny fanolanana maro isan-karazany eo anivon'ny fianakaviana satria olona manam-pahefana olona manamaizy azy ka na ny fianakaviana aza dia miteny hoe ianao ve adala mitoritory amin'ireny fa overetintsika fa reny mamelona atsika mampalahelo ary raha aveo indray reny voaolana ireny rehefa vitany rehefa voaolana izy ka na miseho aza le zavatra voalaza dia rehefa betsaka indray miteny aiza manambady an'iny fa efa simby iny vehivavy simby iny efa salamsalamto izany hoe mbola misy fanolanana fanoloana indray zany eo anivon'ny fiarahamonina tondromolotra sy fanaratiana fanapotehana an'ilay mahaolona anazy eo amin'izay zavatra izay no tiana resahana ampidirana voalohany hoe aiza ny fikarakarana ny voaolana amin'izao fotoana izao eo ny ara-batana mety ilaina vola zany ilaina fikarakarana fanasitanana zay efa simba eo amin'ny ara-batana eo ihany koa ny ara-tsaina satria izy ireny ony misy ny atao hoe rehefa voaolana zany eo amin'le fisehoany le voaolana iny dia misy ny atao hoe ara-médical zany hoe blocage ny cerveau rehefa bloqué le cerveau dia bloqué koa ny vatana tsy mahetsika dia eo koa ny lazainy sasany aka nanaiky izy tsy nanaiky mihitsy izy fa bloqué no zay bloqué cerveau dia bloqué izy ary reny tsy mifondra indray raha tsy afaka mampolo 30 taona ary any amin'ny faha-telopolo taona ihany rehefa mifoy izy dia mitapy le olona satria tsy misy fikarakarana psychologique na psychique tsy fantatrongazana azy eo ihany koa ny ara-panahy dia mila fikarakarana izy ireny ary misy aza rangahy anankiray avy Congo izy io congolais izy io Denis Mukwege zay sady professeur médecine mihitsy izy no pasteur évangélique pentecôtiste no lasa no miady ho an'ny fanasitranana sy ny fikarakarana ny vehivavy tratran'ny fanolanana dia nanangana hôpitaly mihitsy izy dia izy mbola ny voalaza hoe izy zany lay dokotera mpanamboatra ny vehivavy moa filazana azy zany hoe mpanasitrana zany mandray an-tanana
eo fanasitrahana, eo amin'ny famelomana, eo amin'ny ara-bola nanangana hôpitaly mihitsy izy ary nahazo prix Nobel izy fa nisy nanao dingana ohatr'izay aiza ho aiza ary isika manoloana an'izay misy resaka be ho resantsika ary eo angamba aloha fampidirana ataoko fa dia hitohizantsika izy rehefa avy eo mbola betsaka iteny eto ka dia ameko ny sehatra ho an'ny hafa indray dia averiko aminao ranabavy ny fandrindrana ny resaka. Amen. Voninahitra an' Jesosy misaotra anao Ranadahery amin'izay fampidirana izay eto moa ianao pasteur Mario Razafimanjata maray mandreny ara-panahinao inona zavatra azonao roso manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra voalaza teo izany raha ny ara-baiboly efa nisy ve izany zavatra izany any anatin'ny baiboly, nisy ve ny ka ohatran'izany? Raha mijery moa dia maromaro ihany ny ka atao anatin'ny baiboly fa mampanompo n'Andriamanitra anao ray aman-dreny ara-panahy dia ameko anao avy hatrany fitenenana pasteur Mario. Makasitraka papason-tana amin'ny fitenenana tiasy indrindra moa ny vahaolana tonga dia hoentiko avy hatrany satria baiboly nasoratra masina dia natao ho vahaolana ho an'ny zanak'olombelona ary tsy natao ho an'ny biby ny baiboly naman'ny fambolena sy ny fiompiana fa ho fitezahana fanitsiana izay diso ozy ny ten'Andriamanitra ary raha ohatra ka nanoatra izany epistily izany Paoly dia nahony tena mihitsy izy ary naloha tsy nanambady satria fahendrenana izany tsy manambady toy izay mangalabady na hoe mijangajanga dia ao anaty baiboly moa be dia be ny vahaolana fa le olona tsy mijery ny vahaolana fa aleony manolana dia rehefa vahaolana dia eo miady fanaritaka ary eo misy hevitra maizina izay hoentin'ny Satana satria ny olona tsy afaka manao izany rehetra izany raha tsy any amin'ny maizina, any amin'ny afina ary na dia samy ao an-trano ary misy ray mpianakaviana manolana zanany va na ny zanany lahy satria tsy ny vehivavy ihany na ny ankizivavy ihany ny olona ny mpanolana fa hatramin'ny ankizilahy dia misy mpanolana ka zany raha ohatra ka misy ny mpanolana misy ny vahaolana dia ny tonga dia ny vahaolana avy hatrany satria aleo misoroka tsy izay ny tsapa dia vahaolana moa maray aman-dreny ara-panahy nytenako dia baiboly ihany no ampiasaina ary kristianina rehetra dia tokony mitaiza ny zanany arak'izay voalaza amin'ny baiboly hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ozy izy dia na dia efa antitra izy dia tsy ala amin'izany izany eo anelalelan'ny fahazazana sy fahanterana zany misy ny fahatandroanana sy fahalehibiazana ka ao anatin'ny fahatandroanana sy fahalehibiazana izy ny tena miatra ilay fanolanana dia raha tsara taiza izy zany hatrany amin'ny bazy hatrany amin'ny fototra fanabeazana fototra ara-baiboly eo na sekoly sabaty io na sekoly alady dia tokony mipetraka izay disy koa moa tamin'ny any taloha ny instruction civique fa dommage rehefa miezaka mahalala ny mpitondra fanjakana na ny mipahay lalàna angamba dia mifoanana mihitsy ilay lalàna nefa lalàna dia efa napetraka ho akatoavina raha misy zany tena mpandika lalàna dia tsy izy akory fa ireo mpanora-dalàna sy fariseo tahaka ny tamin'ny avy Jesosy eny efa mazava tsara ny lalàna ary menany misisa hoe aza mijangajanga satria resaka fanolanana moa resantsika aza mangalatra aza mitsiritra ny vadiny namanao fa Jesosy dia niteny mihitsy hoe raha misy lehilahy izy mijery vehivavy fotsiny ka tahila azy efa mijangajanga sady izy ao koa le fijangajangana zany na le fanolanana tsy hoe acte fizika ihany akory izy fa tsara anatin'ny psisika na anatin'ny saina dia efa mahavita manao fanolanana koa misy olona hoe mijery sary fotsiny mijery sary izany hoe mahatonga ny olona manao jery film pornographique io telefona raha vao tsy araka ny ray aman-dreny tsara manary maso ny ankizy mampiasa an'ireny telefona io dia efa fanolanana be dia be no anatin'ny fitezanana zaza à la portée de tout le monde ny hoe avela fotsiny azy satria misy ny ray aman-dreny vao mitaiza zaza dia raha vao mitabitabo dia mena telefona le zaza koa maty telefona totra mangina ho azy zao fa hoe drogué koa dia fa na manao azy le zaza taona efatra taona raha vao mena telefona tonga dia mangina dia zaran'ilay ray aman-dreny ary le zaza mijery telefona tsy fantany hoe inona moa ny ampidiriny devoly ao anatin'ny sainy tsikelikely ka zay le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ny aza tonga dia vahaolana avy hatrany
ho an'ny efa tratra moa na ny mpanolona na ny voolana ny mpanolona dia mazava azy izay rehetra manota dia tsy maintsy saziana ary ny fitiavana azy no ana saziana azy satria ao anatin'ny fanabeazana ny punition zany hoe izay zanaka tiako izy Andriamanitra no anarako sy faizotro fa mananatra velo ny fanjakana fa le zava mihitsy mantsy izay tratra tonga dia efa faizana na hoe gadraina fa aiza aloha le éducation aiza le fitezana sy fanabeazana tokony ihany ny voalohany zay mahatonga an'Andriamanitra teny izay zanaka tiako no anariko sy faizotro tokony any amin'ny fitiavana aloha voalohany indrindra izay ny mahatonga antsika hoe men'Andriamanitra zao sehatra atao amin'ny akabe zao fitiavana aloha ny zavatra rehetra dia manomboka amin'ny fitiavana daholo donc raha tianao fijangajangana na tianao ny firaisana tsy voafehinao le filana dia manambady be dia be ny vehivavy be dia be ny vehivavy ao raha tsy manambady mampahalelo ary ny tena mampahalelo indrindra mbo anao bodany dia efa misy manambady zao lehilahy mbola manotikodina zazavavy le na tovavy mitovavy raha tokoa tsy mety avady dia manadalavady tokoa zany le zany manque d'éducation ka za dia verina foana ny atonga dia solution avy hatrany ny vahaolana dia ny fahampiarana antsakany sy andafana ala lettre izy teny frantsay ny ten'Andriamanitra soratra io ary soratra masina fa tsy sorasoratana fotsiny fa soratra masina ary inspiré avy amin'Andriamanitra io ary ny famoahan-kevitry ny soratra masina dia tsy efa ampisainan'olombelona dia zany hoe ninina vahaolana hoentin'ny fanjakana na ny olombelona raha resaka io hoe solution hitan'io zao te castration na castration chimique io na ino moa ty castration amin'ny teny gasy famboranana hoe fanenana zany ny taux de testostérone na hoe filana ny firongatan'le filana zany dia mena fanafodina tsindromona mihitsy zany vahaolana olombelona zany solution humaine fa any dia tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany no tena vahaolana tsara indrindra dia sy voalazan'ny ten'Andriamanitra zaro amin'ny lalana tokony alehany jaza dia na dia efa antitra izy dia tsy aratra dia ina zany vahaolana tonga dia tena hoe ny mpanolana ny vahaolana sy ny vahaolana dia ny ahy tonga dia efa ny vahaolana ny mainy le vahaolana moa akory ataova dia vavaka ao tsy mba tsy ho vodona ny sainy tsy ho bloqué ny eritreritra fa tena ampifahatarana azy fa lalana tsy maintsy izoran'ny olombelona ny sedrana hoe ny échec amin'ny fiainana fa tsisy lavo dia hoe tsy safarina tso mandeha ndre mandeha matavary ve anao andevitsoro be ten'Andriamanitra ary mazao hoe lavo impito ny marina fa miarina foana dia zany tsy kivitsika fa miarina foana dia tandrona manaraka mba tsy ho tratra intsona dia laza amin'ny ray aman-dreny ny raitapo ny anadà fiarahamonina misy ny andromasom-poko zony rehefa tsy hanao ny asa ny polisy na gendarme misy ny raitapo na ny mpiray-tanàna indrindra fa ny mpiara-mivavaka azo atao tsara ny fampiambina fampiaro fampitaiza ary fanamatra ny azo tonga dia vahaolana avy hatrany fa mpanolana moa zany dia mazava izy rehefa manolana ianao be raha tenao hiala amin'ny ratsy foana fa rehefa tsy mety ianao dia any amin'ny fonjany miandry anao mazava ho azy misy any gadra ny figadrana zany misy anaty baiboly tanam-pigadrana ozy ny vanginareo narary an-tsabonareo fa misy any victime voaolana fitsabona ino amin'ny azo atao koatra ny fitsabona fizika fa misy koa fitsabona psychique misy koa fitsabona spirituel zay ngomany azoko ambara mitsaritsy an'iny atao ampampidefaka asa ampiankonana bavasantana ny fitenenana eo koa moatsika mpanaritra fijery télévision na hitatona ny verana nina fa mpandrinda andamina an'izay amin'ny fitenena ho an'izay rehetra mba manakambara satria izy ty moa atsika manakavy izy ty atsika manakavy ity ka dia ampiankonana bavasantana ny fitenena mankasitraka rehetra sotranao pasteur amin'izay vahaolana no entinao avy hatranyizay mikasika an'izay zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ary tsy any Madagasikara ihany misy an'izy io fa maneran'izao tontolo zao mihitsiny ary raha mijery ny baiboly dia zavatra efa taloha io zavatra io no verina raha makely tenin'Andriamanitra fotsiny eto am-pianonan'ny
fizarana izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra sy Ranadahery teo dia osa izy natao ampitoteny toko voalohany eo amin'ny 5:7 hoe izay efa teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany no mbola hatao indray fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Raha misy ny zavatra azo atao hoe lazaina hoe ity ny vaovao dia ilay efa teo ihany amin'ny andro talohantsika ihany izany. Dia raha mijery izany tsika ny zavatra misy sy ny fanazavana izay fanentina raosiny ny vaovao izay hitantsika miparitaka maneran'izao tontolo izao dia zavatra efa teo ireo zavatra ireo satria raha mijery todika kely fotsiny tsika ny zavatra misy atao anatin'ny Baiboly. Mety nisy an'izany tao amin'ny Sodoma sy Gomora satria hitantsika tsara ny vokatry le fiainana tao amin'ny Sodoma sy Gomora rehefa nivoaka avy any ny Lota mianakavy dia eritreretintsika tsara hoe ny zanany mihitsy indray no ohatrany hoe nanolana ny rainy satria no amamony izany hoe nomena toaka nomena tovay izany ny rainy mba ho mamo dia lasa izy mirahavavy mihitsy indray no nanolana zavatra tena tsy fampiseho masoandro zavatra mahamenatra izany kanefa dia hitantsika tato anatin'ny Baiboly ary tsy izay ihany no olona tratran'izany zavatra izany fa nisy ihany koa ny Josefa izay hitantsika hoe saika niara-ny fanolanana koa izy vehivavy mihitsy indray no saika nolana azy izany hoe zavatra efa nisy tany aloha io zavatra io ary tena zavatra mampalahelo ary amin'izao androntsika izao nefa dia betsaka izany zavatra izany miseho araka ilay fanazavana izay nentsika teo hoe misy nge any amin'ny fiarahamonina any amin'ny tokantrano any misy izany zavatra izany fa no ilay ohatra no ilay tsy fahasahiana amin'ny tena dia mangina fotsiny miara-ny trindry azo lena ny akamaroany ny vehivavy na ny lehilahy any anatin'ny tokantrano maro samihafa ary tsy vitan'izay ihany fa misy ny maro ny voaolany ray kely na ny ray niteraka mihitsy na hoe ny reny manolana ny zanany lahy tena zavatra tsy fampiseho masoandro ary tena zavatra mampalahelo dia za zany eto ampandiniana an'ity taim'ity dia izao hoe raha mijery tika ny zavatra misy dia tena efa tena le tena andro mahory zao iainantsika izao tena le andro mahory satria hitantsika tsara fa na tamin'ny andron'ny Davida ary nge nisany aminona izay nanolana ny anabavana izay endrika fanolanana satria raha ilay zavatra nirenentsika teo dia hoe rehefa tsy zavatra hifanarahana dia efa endrika fanolanana izay tsy mifanaraka mihitsy ny zareo hoe hiaraka fa hitantsika ny zavatra niseho fa tonga dia ohatrany hoe endrika forsena fotsiny izany dia tena mampalahelo ny zavatra any zavatra misy taloha dia mbola misy koa amin'izao ary dia tsy misy zava-baovao izany eto ambany masoandro fa ny zavatra efa nisy taloha ihany no verina eto amin'izao fotoana izao dia izay indrindra no antom-pisiany izao fandaharan'izao hoe inona izany tokony ataontsika efa nanome ohatra nanome vahaola ny pasteur Mario teo dia averiko any aminao Ranadahery antsika rehetra izay manakambara manaraka ny vatana dia aza misalasala mandray fitenenana raha ohatra ihany koa ka misy sosikevitra tianao aroso ao anatin'izany fandaharan'izany dia manentana anao afaka mandray fitenenana ianao fa averiko kely aminao Ranadahery ny fitenenana manoloana izay fizarana kely fohifohy izay. Pisotranao anabavy ary marina mihitsy telinao fa ao amin'ny mikasika ny hiamoana tamin'ny anabaviny izany hoe anabaviny Absaloma mihitsy ny Tamara dia tombona mihitsy ny ao amin'ny Samuela faharoa ny 14 tapany fahatelo angamba dia miteny mihitsy hoe dia nisavika azy ka nahandro taminy izany misavika izany efa fanolanana mihitsy izany ray zay dia misy mihitsy misy koa ny atao hoe ny zavatra niseho izay natsiravina koa tao amin'ny fanampin'izay voalaza zany hoe ny taloha ihany miverina ao ampitsara toko fa 7 sy ny 20 ny ahitantsika n'ilay vita sy ny vaditra zaniny izay nisy fanolanana nataony foko Benjamita mihitsy ary maty mihitsy aza ilay vaditra zaniny dia ilay nirasarasainy dia naparitany tamin'ny zanak'Israely mba anaovana valifaty zany an'ireto foko Benjamita tamin'izay asa tadiditsika koa izay zavatra hoe ampitsara toko fa 7 sy ny toko 20 ary misy koa indrindra izay ahitana atao hoe eo fanapara-pahefana ihany koa amin'ny endriny fanapara-pahefana dia hita koa ny ao amin'ny Genesis toko 4:7 ny 2 ny ahitantsika ny tantarany Dina
dia dina zay zanaka Jakoba, zanaka vaviny Jakoba, ary nahita azy Sekema zay zanaka lahin'ny Amora zany mpanjaka vita tamin'izany, dia naka azy izy ary nandry taminy ka napietry azy. Nisy fanolanana ao ambadikin'izay zavatra satria tsisy resaka mihitsy fa tonga dia avy hatrany dia acte natao ary fanolanana natao dia napietry azy misy ny fitenenana tamin'izay fotoana izay. Namaly faty moa ny zanaky Jakoba avy eo fa tsy resaka ny famalina faty fa eto zany dia miseho daholo le endrika rehetrarehetra izay miverina eo amin'ny atao hoe ny voaolana. Ny zavatra misy eo amin'ny voaolana dia misy aza hoantsika teo dia tena hoe any amin'ny ao fianakaviana misy ny manolana, misy mihitsy aza tsy mahamenatra tsy mampanina mihitsy milaza eto satria ny zava-marina andresany misy mpitondra fivavahana aza ao anatin'izy ireny. Tsy resaka hoe misy pastera ao anatin'izy ireny, misy mopera ao anatin'izy ireny manolana firifiry ny fanolanana misy eo amin'ireny zavatra ireny. Misy manao mijobo vavolombelona be da be no milaza hoe voaolana dia niala tao amin'ireny zavatra amin'ireny toeran'ireny, manimba ny endrik'Andriamanitra mihitsy zany ny zavatra miseho ary tena fanolanana. Dia ny atao ny statistika hoy zany dia nijerena dia hoe tsy ny olona mpidoroka mibetsaka amin'izy ireny, mpidoroka zava-domelona mpanolana na mpisotro toaka mpanolana betsaka, fa ny tena mpanolana dia olona arisaina tena hoe normalina zao mihitsy ny tena mpanolana ary matanjaka mihitsy izy. Ary ny zavatra hita koa dia hoe misy ny ataondra hoe le violeur à col blanc, zany hoe ireo mpanolana manana toeram-pahefana sy madio. Col blanc zany dia tsy mitsemboka mihitsy zany, tsy mitsemboka fa manana ny ampy, manan-karena, manana toerana amboninahitra. Ary tena hoe ireny mpanolana ndray zany dia tsy voakasika mihitsy ary tsy voaresaka mihitsy fa dia misy mangina mihitsy le voaolana be da be amin'izy ireny. Ary eny lasa tanteraka amin'ireo viol autorisé ve izy ity, fanolanana ara-dalàna indray ve izy ity, humilité ana violina, humilité ana zany hoe rehefa tsy azo kasihana intsony le olona fa ekena fotsiny na ny fianakaviana aza misy koa ny atao hoe fanolanana agera zany viol en guerre zany. En guerre zany amin'ny guerre zany dia fampiasana indray izy io amin'ny ady dia misy an'izany hoe fanolanana miseho mihitsy dia aolana mihitsy ny zanak'le olona na ny vadin'le olona eo masony iray aman-dreny, eo masony vadiny, eo masony fianakaviana. Zany ny ataon'ireny miaramila anady reny eny fa anaikena amin'izao fotoana izao be da be misy an'izany. Dia zay zavatra zany fampiasaina amin'ireny ady reny matetika reny zavatra reny simba mihitsy zany hoe le fanolanana zany tsy fanolanana ara-batana intsony fa mamono ny ara-panahy mihitsy, ara-tsaina mihitsy zany vonon'le olona amin'izay fotoana izay, maha-olombelona mihitsy. Ary ny zavatra mbola averika ny zavatra mampalahelo fa ny olona voaolana ohatran'ireny dia eo amin'ny fiarahamonina izy dia atao tondromolotra ihany, iny le voaolana. Rehefa milamina ny zavatra rehetra, iny le voaolana. Aiza manambady an'iny fa voaolana mbola fanolanana azy fanoloana indray eo amin'ny fiarahamonina dia zavatra izay. Ny tiana resana dia hoe ny fiangonana ve izay na ny association na ny fiangonana amin'izao fotoana izao izay mijoro tokony hijereny fanaraha-maso ny fitsaboana izy ireny satria misy fitsaboana ara-panahy izy ireny. Ao ny fitsaboana ara-batana, ny volany enina ny karazany fivelomana, ary ao ihany koa ny fiarovana an'izy ireny mba tsy ho tratran'ny vengeance koa fa misy matahotra ny atao hoe tratran'ny valifaty dia aleo tsy miteny, aleo mangina. Ary ohatra misy ny fiangonana izay mikaroka manao hoe andeha ariady amin'ny fahantrana, ko ny fahantrana edivana fa ny zanako mahantra koa voaolana vonoina ao anatin'izany. Move tsy tokony hodiniany zany zavatra, misy fanaraha-maso zany hoe marina fa teo zao ny resaka lalàna famelezana mafy an'ilay mpanolana, tsy misy maharatsy an'izany na dia misy mihoatra fefy indray koa sary aloha misy mihoabefa satria efa olohanao faty efa gadraina marampahafatiny ve izy dia mbola hoindray sy izy dia mbola hosombaina koa ny maha-olombelona le izy na hoe hotapahanao koa ireny tanana na salamy zany salamy le mitovy amin'ireny hoe mpankaratra dia tratra dia aiza misy an'ilay sary ihany misy an'ireny rehefa tratra mankaratra dia tapahana koa ny tanany. Efa gadraina izy mbola tapahanao ny tanany, ngamba tsy manam-pahefana fanakitihana ny tanan'ny vatany kosa le olombelona samy olombelona na fiarahamonina fa araka tenin'ny pastera teo hoe arahana izy ho tonga amin'ny fibebahana, misy fitsaboana, hidina izy aloha tsy hanimba ny hafa fa kosa misy fitezana ao anatiny. Ary ireny voaolana kosa ve tsy tokony misy fanaraha-maso, misy hoe andeha fiangonana mampalahelo fotsiny dia hoe andeha fiangonana, andeha mpitondra fiangonana sasany koa aza tsy atokisana, tsy hitantsony rehefa andehan'ilay izy fa tokony fiangonana zany tokony mikarakara an'izy ireny eo amin'ny ara-panahy mihitsy. Misy ny aumônier ho an'ny mpigadra, misy kosa mba misy fikarakarana satria izy ireny dia mila ohatran'ny cocotte minute izy io mila vahana kelikely le izy fa raha tonga dia mipoaka tampoka izy ianao rina mifotampoka le cerveau dia lasa dara le olona.
dia misy tantara anankiray mihitsy hoe misy manaka-tanana intsony olona zany ara somba mba misy tetsika dia afaka manaka-tanana tsara koa mba ia misy saotranao nataheriny amin'izay zava-dehibe mihitsy zavatra noentinao izay misy mananga-tanana moa tomenany rahavavy Estera avy hatrany ny fitenenana raha mandray fitenenana ianao dia misokatra anao fitenenana to faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako dia tonoana ao amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo mialatsiny fa tsy afaka manokatra kamera dia miaraba nareo ato amin'ny televiziona ADP amin'izao sabotsy hariva izao. Tena mahavarina sy mahatalanjona ilay thème ary tsara dia tsara zavatra mampieritreritra raha rehefa miaino ny fanazavana sy ny fanontaniana sy ny zavatra rehetra izay teneninareo teny mianadahy-mianaka dia momba ny atao an'ity hoe fanolanana ary raha miaina ny ranadahy hery manampy raha izay fanazavany teo alohany amin'ny hoe tsy vitany hoe efa voaolana ilay olona tany amin'ny izay nisy azy fa avy eo konkoa eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina dia aolana ihany hoe ahoana indray lasa tenenina hoe efa olona voaolana iny tandremo aza manambady an'iny aza miaraka amin'iny safe lasa misy fanolanana fandroana ozy izy teo aloha ary amin'ny fanazavanareo telo mianadahy teo amin'ilay fanolanana dia tena hoe zavatra mahatsiravina be zavatra tiako eritreretina tsika zany amin'izao fotoana izao araka ny tenitsika hoe efa tena hoe zavatra mahatsiravina amin'izao fotoana izao dia mandinika sy mieritreritra sao dia avy amin'izay fanolanana izay misy sy efa olona voaolana misy manerana n'izao tontolo izao mihitsiny no lasa mahatonga fahatahorana eo amin'ny zanak'olombelona ka lasa mampisy an'ity resaka hoe lesbienne sy ny atao hoe homosexuel satria efa lasa matahotra loatra na efa hita ny zanaka tao anatin'ny tokantrano hoe misy manolana ato amin'ny tokantrano misy voaolana tato amin'ny tokantrano ka lasa feno tahotra ny olona anankiray dia lasa miditra any amin'ny atao hoe manambady olona tovy sexe aminy ahoana ny fomba fijerintsika fa tena mampalahelo dia mampalahelo satria tena mirongatra dia mirongatra izay toedrara izay amin'izao fotoana izao saotra indrindra na amin'ny fitenenana toko ia misaotra anao rahavavy Estera ny amin'izay fanontaniana intéressante be izay fanontaniana izay dia atolotra anao avy hatrany ny fitenenana ranadahery atsika izay andray fitenenana aza misalasala raha misy fanontaniana iray moa ato asa hitan'ny ranadahery ve ny fanontaniana misoratra ato misy fanontaniana ato tsy hitako ilay fanontaniana ny olona voalohany dia afaka mijery teatra oui izay ilay fanontaniana dia amenamenatsika ny fitenenana ranadahery na pastera ao atsika izay terem-panahy ihany koa indray fitenenana aza misalasala mara-pidiran'izay teny aloha izany dia valikely ilay teny ranavavy Estera teo hoe marina tokoa fa misy ny fiantraikany ny resaka fanolanana eo amin'ny fiainan'ny ankizy izay mahita an'izany ka mahatonga an'ireny ary tsy izay ihany anefa tsy hoe ny fisiny vavy lahy sy ny karazany ihany ny fiantraikany fa misy fiantraikany be dia be sahalan'ny hoe misy ny sasany tsy te hanambady intsony na sasany koa aza mety hoe no fahitany an'izany dia kriko izy ary tsy matokitoky an'izany intsony ary ny fahitany an'izany dia ao an-tsainy foana ny ohatrany hoe misoposoneny foana ny vadiny na sahala amin'izany hoe sao dia mbo miafiny ity sao dia sahala amin'izao ity sahala teraka daholo be dia be zavatra miseho anatin'izany misy aiza moa dia tena leo an'ilay fiarahamonina tsy matoky ny fiarahamonina mihitsy ary dia miataka ao anatin'izany ihany koa mahatonga sasany tsy mino an'Andriamanitra intsony
be da be ny zavatra mipetraka ny zavatra ary zay mihitsy ny atao hoe isorohana hoe ahoana ny isorohana azy resaka fitsarana moa ny resahana tamin'ny resahan'ny filazam-baovao tamin'ny COUP hoe fitsarana namoaka didy lalàna tsisy makatsy an'izany fa mila dinihana tsara fotsiny izy mba tsy opefy fa misy koa ny eo amin'ny fitaizana koa nge eo amin'ny fampianarana nge ministera fampianarana koa tokony mba hetsika ao anatin'izany satria miainga ihany koa fisorohana an'ilay izy tsy vitan'izay ihany fa eo amin'ny ministera hafa koa ministera fitandrona filaminana koa tokony mandinika hoe mba considérena koa ny tentation de viol fa tsy rehefa misy fahaboazana vao hoe dokotera orinan'ny fahafatesana misy be da be tokony efa hetsika ao anatin'izy ary fitsarana zany zao rehefa mihetsika arabasoa arabatsara fa mila amboarina tsara tsy mivinena tsara fa mila mihetsika daholo ny ministera rehetra mandinika ny zavatra io fa eran-tany fa tsy any Madagasikara ihany kanefa manimba be mihitsy izy io fa ny atao hoe lazalaza hoe mamono olona mihitsy maha-olona mihitsy no vonoany ireny mpanolana ireny na dia mety tsy ho fantany azy fa mila fitaizana koa ireny mpanolana ireny angamba avy tany dia omena ny ray aman-dreny Karina Rabaarson ngamba ny fitenenana satria efa vonona izy raha ohatra isika karanavary. Ia, misaotra anao nataherina amin'izay fanazavana nentinao izay miaraka anao Zoky Karla Rabaarson menanao avy hatrany tokoa ny fitenenana. Ia, miaravatsika rehefa tokoa ampanazana sy ampitiavana. Io resaka be io fa araky ny voalaza teo tsy voavoalohany ande io e. Za zao ilaza aminareo mety hibady ianareo fa ngamba isany manana tombony aminareo za natatan'ny repoblika voalohany ataon'izao repoblika misy zao tamin'ny andro repoblika voalohany tsy hanonona anarana fa seka tamin'io repoblika io nanjaka tanteraka ny fahabetabetana azy lazaina hoe avolenta ministra tompoko dia tsy mandray piasa atao aminy raha tsy misy tambiny tsy ho alavaiko zay fa ngamba azonareo tena tamin'ny ny andro repoblika voalohany tena mahatsiravina mihitsy raha ohatra nareo mijery vaovao nareo zay manana mifandray amin'ny Facebook ankehitriny jereo nge le nambarany kristiana mifanampy tamin'ny andron-drana valona fahatelo dia misy le atao tandremiany moa le fomban-drazana tsy hoe rehefa fomban-drazana dia tsy maintsy arahiny misy le ataony hoe lapabe dia misy koa fomba fanao rehefa tonga amin'le fotoan'io sanatria mpianaka mpenada dia manao tsy fanao ary natao mitapoky itapirenena io zavatra io fomba tsika malagasy manokana io fa tsy hoe firenena vahiny jereo nge ny vaovao androany hitanareo nalefa le kristiana mifanampy le groupe fa misy zavatra tena mahatsiravina fa ny marina dia zao efa nisy io fa noho le lalàna tsisy araky ny voalaza teo fa tahorana dia tsy mihetsika misy ny olona ny aty-apitany dia zao misy mpanao gazety samy tory nampibaribary an'le fomba ratsy io dia samy zay ny tsirairay avy ny tory dia zay natonga an'io hoe amin'izao fotoan'izao dia efa hiara ny lalàna ny voalaza teo koa hoe misy mpitondra fivavahana mopera ary io ane efa taloha fa tsy hoe aza atao mataitra misy izy io taloha fa tsisy malala ianareo angamba tsy mahafantatra fa any tandrazatsika izy hoe ny tandrazatsika zay moa ty ivelany tsika koa moa ty ivelany misy toerana zay zanaky ny mopera sy ny masera dia misy toerana manokana itezaina le zazakamboty ireo tsy manandray tsy manandrany misy io tena misy fa nareo tsy mahafantatra an'izany fa misy tiako lazaina hoe le zavatra hoe fa nisy fa zany hoe tsy mivoaka izy atsisy samyteny ny amin'izao fotoan'izao koa raha mijerytsika dia tokony diniatsika angamba hoe mifototsy ny rehetrarehetra dia zao le olona efa tsy fomba natsony eo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra zay angamba ny marina io tena za milazaminareo resaka adaly hoe iza koa ty fanjakana malagasy tiky hoe manolana nono dia ofitsirana ny famonoana mahafaty azy peine de mort efa foanany eran'izao tontolo zao
dia iny kilalàna gasy hoe zay tratra dia hoe hofitirana. Ary raha ohatra moa député na solombavam-bahoaka na minisitra ny tratra dia hosavy izy hofitirana, fa tokony andeha ihany tsika mifandinana sy mifahendrena le izy a. Marina voalazan'ny pasteur Zafimanjako tao saziana tsy maintsy ampiarina ny sazy na fietoana na fietoana, fa ianao tsy ianao akory nanao an'le olona ka hoe ianao indray mikasika ny an'le olona. Averiko indray hoe ny famonoana olofaty aza efa mifoanana eran-tany afaty ireo firenena manara-pahefana amin'izao fotoana izao mbola mampiatra azy, fa le izy raha mifoanana dia manolana ave dia zay dia no tanteranao amin'le fiainan'olona vatany efa sazinao ny etrany izy araky ny hevitra aloha dia efa ampy zay angamba, fa tsy hoe misy zavatra araky ny voalaza tao hoe mangalatra ave le olona dia tapanao ny tanany, dia mangalatra indray ve le olona dia tapanao koa ny tongony. Ampiarina ny lalàna entina ny mitompona andraikitra izy dia oka ny fitsarana no anapaka sy andray fepetra momba an'izany. Fa angamba hoe ny amarana koa azy angamba izy hoe tena zava-dehibe re olona dia hoe fotoana zao mila tena mitodika amin'Andriamanitra mihitsy itsika zanak'olombelona, ary indrindra hoe sany mampirisika ny firaitan-drazana, sany mitodika amin'Andriamanitra, foriana miopapana ane zao mitranga any amintsika. Eo dia eo efa nalefako aminareo vitsivitsy le zavatra matsiravina hoe vehivavy voaolana dia ny vonona nefa ny mananganaka telo matsiravina mihitsy ane zany. Dia io moa dia atao famitorana dia vitavita an'izay le izy tody zao hoe efa tsy misy tsony le fandriampalemana. Marina ny voalazan'ny rahalahy hery teo hoe ministera rehetrarehetra manam-pahefana tokony andraikitra oka eto. Ahoana moa rahalahy hery ny azahoanao mihetika na ianao raha ohatra ratsy, ahoana moa nazahoanao hoe mandray andraikitra nefany le tokony andraikitra tsy mandeha amin'ny famarinana, tsy mandeha amin'ny fatorana an'Andriamanitra. Tsara le efitra, fa ilaina mihitsy le hoe le olona tompo-pahefana tokony ohatra. Le teny mazatra moa dia hoe l'exemple vient d'en haut. Dia raha ataon'ilay fanoranana angamba antsika satria vahaolana ho any amin'ny mpanolana sy ny vahaolana antsika izany angamba zao dia makasitraka ny zokalina Rabason-tsika mandray fitena zay hoe averina any amin'ny tompona andraikitra ny fitenenana. Raha misy moa tia metraka fanontaniana antsika dia mazava ho azy zay indrindra no antom-pisitsika eto ary hitady vahaolana antsika. Ny vahaolana moa efa fantatra ihany fa ahoana anaovana an'ilay vahaolana sy ny mpanolana. Averiko any amin'ny tompona andraikitra ary ny fitenenana makasitraka zay rehetra efa nandray anjara sy zay mbola handray anjara. Nisy zavatra sakely ngamba valim-panontaniana le nataon'le ranabavy teo ngamba le hoe mahazo makany amin'ny psikiatra ve hozy izy ny voaolana. Ngamba ny au niveau resaka tena hoe fitsabony zay, satria misy hoe misy tokony ho any amin'ny psikologa arakaky ny niveau amin'ny fahavoazany, dia raha hoe misy makany amin'ny psikiatra na arakaky ny niveau amin'ny fahavoazany, ary misy indrindra tokony hanantona amin'ny atao hoe ny eo amin'ny niveau an'ny mpitondra fivavahana marina ihany koa arakaky ny niveau ilainy zany. Ngamba niny izay ngamba ny valo ny fa tsy afaka mametraka satria arakaky ny zavatra miseho. Fa dia averiko aminao ranabavy. Misaotra anao Ranadahery, makasitraka ny zoky Karla Rabason ihany koa tamin'ny fanazavana izay nentinao. Voninahitra ny antsika an'izay saosy irery ihany dia efa maraparana ny fotoana moa tsika satria mandeha dia mandeha ihany ny fotoana. Dia misokatra ho antsika mpanaraka ny fitenenana raha ohatra ka misy manakambary tsika. Raha tsisy dia raha ohatra ka tsy afaka miteny ianao dia afaka soratanao, vakiana ny fanontanianao. Raha misy anao sosi-kevitra moa dia raisina mpitiavana be ny fitenenanao raha ohatra ka misy manakambary atoko menantsika ny fitenenana ary. Izany hoe tsy mivoaka an'ilay tenintsika fa hoe vahaolana avy hatrany na mikasika an'ilay vahaolana na mikasika an'ilay mpanolana. Eo zany no tena ifatoan'ny resakantsika dia antsika tena fatoka tsara. Raha tsy ampy moa fotoana androany dia mino fa mbola azo tohizana izy ity amin'ny fotoana manaraka. Tsy maintsy misy tapany faharoa zany izy ity. Misy tapany faharoa satria betsaka mangetaheta ary misy efa nilaza fa ho avy androany, fa tsy afaka izy androany fa mierina izy ho avy fa manakolazaina izy. Zay mihitsy. Misokatra ho antsika zany.
Ia, aza misalasala manokatra micro avy hatrany raha ohatra ka misy zavatra tianao apetraka fanontaniana na fanazavana na sosokevitra ihany koa afaka manangan-tanana kely ianao dia hitanay eto dia amenanao ny fitenenana. Fa ao anatin'izay mandrapiamakomantsika dia ohatran'ny hoe endrika fanontaniana ihany ilay apetrako satria maro dia maro no olona hiaran'izay resaka ohatran'ny hoe fanoloana izay na ankolaka na fizika zany na ara-tsaina. Betsaka ny voaolana zany manoloana izay zavatra izay. Dia misy amin'izy ireny nefany ohatran'ny hoe tsy te herika intsony ny fiainana no izay zavatra niatra teo amin'ny fiainana izay. Tsy te herika intsony izy ny fiainany, no aviny, ny momba azy, ny tokantranony any aoriana, lasa matahotra izy na hiditra amin'ny tokantrano ara satria niaran'izay fanoloana izay lasa inona zany no tokony atao hoe inona zany no tokony atao manoloana izay raha ohatra ka misy olona manana an'izay cas izay hoe tena niaritra an'izany zavatra izany izy dia mety hoe olona tena farak'izay akaiky anazy, mety ao anatin'ny fianakaviana ohatra nanao anazy an'izay zavatra izay dia inona zany no tokony atao ho an'izay olona izay, inona ny fampahirezana na toro-hevitra na vahaolana arosontsika ho an'izay olona izay satria mety misy manaraka antsika amin'izao fotoana izao niaran'izay zavatra izay izy ohatran'ny hoe bloqué amin'izay zavatra daholo ny fiainany iray manontolo tsy te eritreritra an'izany intsony izy satria ohatran'ny hoe mbola misy ratra ve any amin'ny fiainany sa hoe ahoana ny toro-hevitra mentsika. Misy any Taty Elia ihany koa moa izay manokatra ny vidéo raha mindray fitenenana dia amenanao ny fitenenana na ranadahery. Maheno ve nareo? Maheno tsara. Ia, maheno tsara. Iaravantsika ny adain'i Jesosy taloha. Mihaino anareo ako dia mahatsiaro ny fahazazako. Eo amin'ny classe de 6e 5e eo manomboka mianatra ny fitaovam-pananana ny ankizy. Resaka ho amin'ny tafianarana izany ako fa tsy amin'ilay olona loatra ny tafianarana. Dia manomboka manandrana ny ankizy. Surtout ny ankizy lahy na ankizy vavy tsy fantatro tsy haiko. Fa za anisan'ny victime amin'izany. Ny taloha hoe mitokana ny ankizy lahy ny fianarana ankizy lahy dia ny fianarana ny ankizy vavy. Dia nisy fotoana hoe ny amin'ny collège niaraka daholo ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Dia tany amin'ny T5 zany dia efa mianatra hoe fitaovam-pananana tonga any amin'ny 6e. Dia nisy ankizy voisinko zany miaraka mipetraka aminahako zany. Dia vazivazy fotsiny zany, vazivazy zazakely tsisy dikany. Dia natsony ty namany izy roa lahy. Tsy nanolana anahy izy roa lahy fa nataony verbal dia nanaovany sary vetaveta. Dia za moa inona nataoko tamin'izany? Nameko an'ny surveillant frère moa zany na ny katolika zany frère ny le frère zany no taroka nisy roa lahy tao tonatrehan'ny ankizy teo darodaroany teo fitafetahany sy ny ana teo tsy mikatsika anahy izy roa lahy zany fa ny verbal. Tiako tenena hoe any amin'ny rehefa mianatra fitaovam-pananana dia ohatran'ny tsy ampy ilay fampianarana ny ankizy hoe ty fitaovam-pananana ty tsy atao izay tiana atao na hoe atao izay tia atao any. Nampalahelo nagneno an'ilay ankizy tany am-pianarana dia nety nisy roa lahy tany an-gaboneny vavokely dia nisokiriny tamin'ny hazo tao nagneno an'iny amintsika. Fa ilay izy zany tsy ampiasaina izay ilay tsy ampy amin'ilay fanabeazana tany mpampianatra zany. Hoe tsy ampiasaina amin'izay tiana natao ty fa atao any amin'ny fanambadiana. Satria saripady izy ty zany dia ho an'ny taranaka zany. Izay fotsiny ty fitenena hoe ilay fampianarana fototra mihitsy vao hoe inona ny ampiasaina an'ity zavatra ity. Ary tsy azo mikitikitika an'ity fa sarobidy ty mety tondra aretiny ty mety manimba olo ty manimba ny tenanao koa. Zay zany tokony hoe nampahafantarana ny ankizy zahay tsika tamin'ny mbola kely zany
classe de 5e sy ny anana rehetrarehetra eo. Zay fotsiny ty fitenena hoe izay moa tsy hitany ray aman-dreny zany, tsy fantatry ny ray aman-dreny zany fa zavatra miseho any am-pianarana tsy ampoizina zany. Fa avy eo moa afantarina ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny koa zany ilay manao suivi amin'ny étude-ny ankizy dia mahafantatra hoe amin'izao fotoana vanim-potoana ohatr'izao sy mianatra an'izao zao dia manao suivi ny ankizy zany. Dia izy fotoana mamanay nampianatra anahy mihitsy hoe mialatsiny an'izay fotsiny tadiko tena hoe lesona natao mamanay anahy hoe tandritandremo izy fa fanariany lehilahy fa lotony fotsiny. Mialatsiny any ilay fomba fiteny zavatra olo-dehibe tsika miresaka. Tandremo izy miaro tena tsara fa fanariany lehilahy lotony fotsiny ny vehivavy zany rehefa sendra olona ratsy fanahy sy ny ohatr'izany dia tandremana tsara zany ny tovovavy, ny lehilahy koa tsy hanao adaladala. Zay angamba ny anjara fitenenako dia tahin Jesosy daholo. Sotra tompoko. Ia, misaotra anao taty Elina amin'izay fandraisana fitenenana izay makely an'ity message ity raha nampidahery dia averiko any aminao avy hatrany ny fitenenana misy mamaly moa ilay izy teo hoe inona zany ny conséquence an'izay viol izay dia misy mamaly misy olona mamaly atao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny conséquence ny viol ou tentative de viol io aloha dia tsy manana confiance intsony na amin'ny olona hafa, dia misy koa lasa tonga amin'ny tentative de suicide zany hoe lasa ohatrany hoe te hamono tena ho passé à l'acte mihitsy azy rehefa tonga ilay anniversaire an'io souvenir io ka na ny fiainany ao aoriana na ny fiainana aty aoriana aza rehefa manambady dia simba tanteraka, matahotra lava amin'ny rehetra izy. Dia izay zany anisan'ny valiteny ihany koa natolotry ny sosokevitra ny meny namantsika averiko any aminao ny fitenenana raha nadahery mankasitraka anao izay namaly ato amin'ny message menanao fitenenana to. Teny fotsiny moa fa mampalahelo izy ity manko dia isika fiarahamonina rio koa ny vahaolana tsy maintsy miankina amintsika satria isika fiarahamonina izay mangoraka n'ilay vahaolana zany no mivadika ihany lasa le mangoraka indray zany lasa ao anaty fiarahamonina no mametsiny soa anazy zay fa izy koa aza ny fiakanjony manao zipo fohy, manao akanjo misarisarika ohatrany hoe dia soa tsara ho anazy zay dia avy eo indray zany dia misy eo ihany zany dia efa tsara velatra zany le fiarahamonina ny tena marina ty fiarahamonina mangoraka ihany no mamely an'le izy aiza manambady an'io araka mifilaza ty aiza tandrema izay miaraka amin'io fa efa voaolana io. Eto zany ilay olona dia manana statuana atao hoe patient zany izy ohatra statuana voa izy voaolana victime izy zany nefa manana statuana atao hoe survivant ndray zany mivelona bizara mivelona fotsiny satria mandeha eny an-dalana dia misitrisitrika ary ny zavatra mampalahelo indray dia rehefa atao hoe rehefa tsy misy manohana izy fa ohatra mametsiny azy ny olona hoe noho izy zany dia izy indray lasa mametsiny ny tenany hoe avy amiko zany natonga an'io, manamelo tena izy avy amiko zany natonga an'io dia izay mahatonga le famonoa tena indraindray satria resaka an'izay moa le message fa misy ny olona mamono tena mihitsy satria tsy misy mandray an-tanana izy fa manameloka azy na ny tenany azy tena nameloka ny tenany. Misy manangan-tanana angambany fa avy hatrany dia omeko ny anabavy vola rasolonay be Ia, misaotra anao raha nadahery menanao avy hatrany raha vola après raha Estera moa zany mbola misy manangan-tanana maromaro ato afaka manokatra micro avy hatrany tompoko dia menanao fitenenana. Iyo, misaotra anao fitenenana dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny televiziona Agape. Ie, za moa zany ohatrany tia handray fitenenana kely fohy ny amin'ny hoe inona ny vahaolana ho an'ireo olona izay tratra ny fanolanana satria araka ny efa resantsika rehetra teo dia betsaka ihany tokoa ny olona izay tratra an'izany ary araka ny voaresaka teo dia tena hoe misy takaitra, misy zavatra mampalahelo tavela ohatran'ilay nitenentsika teo hoe
tsy manana confiance amin'ny tena intsony a, te hamono tena, misy ary ny sasany tena hoe lasa tsy manambady mihitsy mandra-pahafatiny noho izany zavatra nitranga tamin'izany satria traumatisme goavana ny hoe viol na tentative de viol. Dia ny zavatra azo ampaherezana izay olona nandalo an'izany zavatra izany moa izany dia hoe mbola misy fanantenana, na dia ny olona efa tratra an'izany zavatra izany ary a, dia mbola misy fanantenana satria ao amin'i Jesosy Kristy Tompo a dia misy fanantenana foana. Ny fitiavan'i Jesosy zany no afaka tena manasitrana, mety hoe afaka manao démarche isan-karazany ny olona izay mety proposena hoe psychologue ve sa mihinana fanafody ve sa tsy fantatro izay proposition mety suivi zany a ataon'ireny olona izay niarany herisetra ireny a, fa ninazy zany ny vahaolana atolotro dia hoe Jesosy Kristy Tompo a, ilay niaritra ny mafy ihany koa, niaritra ny tsirariny a, tena hoe novonoiny izy nefa nisy tsy nanao ninina, dia izy a no afaka manasitrana ny olona izay nandalo tamina herisetra lalina ohatran'izany satria sady herisetra fizika no herisetra psikolojika ny herisetra ny aman'ilay olona mihitsy no ratraina ihany koa. Dia Jesosy Kristy a afaka manasitrana ny olona ohatran'izany. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy a tena afaka misikatra mamafa tanteraka, ary misy témoignage moa, misy témoignage nolazainy jereko indray mandeha hoe io raha vehivavy io tena niara-ny herisetra ohatran'izany a, na voaolany ny sady trony hoe iza nan'olana azy fa tena sitrana tanteraka izy rehefa avy eo. Sitrana tanteraka izy rehefa avy eo a, ary afaka nanambady izy a, mananjanaka izy a. Dia ny avotsiny zany tiako ampaherezana hoe ho an'izay olona mety ao anatin'izany zavatra izany, ny ainan'izany a azakivy ianao a, fa misy foana fanantenana, dia izany fanantenana izany dia ao amin'i Jesosy Kristy Tompo a, ilay fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo a, izay afaka manangana indray a, afaka manorina indray ny efa rava. Dia mampahery anao hoe mitodi amin'i Jesosy a, angatao Jesosy Kristy Tompo hanasitrana ny fonao a, mino hoe afaka manasitrana anao Jesosy a, te hanangana anao indray izy. Dia izay ny andraisako fitenenana. Amen, amen. Ia, makasitraka anao raha vavola rasoa indray beny amin'izay sosikevitra nomenao izay a, fampaherezana ihany koa ho an'izay tratran'izay ka izay a, dia amenanao vetratrana raha vavestera ny fitenenana tompoko a, afaka manokatra micro avy hatrany. Eo misaotra betsaka raha Chantal a. Ny zavatra apetrako moa izany ilay fanontaniana sady mametraka amin'ny tena koa no mametraka amintsika kristiana rehetra maneran-tany mihitsy ny sakanavaka na ato amin'izao kristiana agape izao, na kristiana izay mety hoe manaraka an'ity televiziona ity ianao ka kristiana, satria ilay izy izao tena hoe mipetraka amintsika ny fanontaniana. Tena hoe mampandiny tena ny zavatra rehetrarehetra tenenitsika, indrindra moa zavatra tenen'ny Ranada Herimanampo tena mahatonga saina hoe efa voolana ilay olona dia avy eo ohatrany latsalatsaina, ary misy mihitsy ny raha mitenena hoe aza namana amin'iny mitandrema, manala avira amin'iny olona iny fa tena tsy mety miaraka amin'iny. Ary zavatra hita izany, ary zavatra efa hita izany a, na any anatin'ny fiangonana ary dia misy an'izany hoe mitandrema. Aiza ho aiza zany a, ny position antsika kristiana amin'ny maha-kristiana manana an' Jesosy Kristy, atsika tsiraray avy a, sy atsika mpiaino izay kristiana hoe amin'ireny olona izay tena tratran'ny zavatra viol ireny zany. Aiza ho aiza ny tena fipetrakintsika sy ny zavatra anehoantsika maha-kristianantsika eo anivon'ireny a olona izay tratrany. Mora mantsy ilay miteny, fa tena mandray andraikitra tokoa ve tsika sa hiandry ny fanjakana
mandray andraikitra sa araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsika dia efa ny rahan'i Jesosy Kristy mitory ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Aiza ho aiza zany izay fitoriana izay le mitory haitsika tsara le hoe mitory hoe miteny manambara fa inona koa zany ny tena vahaolana tokony hoentintsika kristianina sa ve mbola anao koa tsika hoe aza amin'ny namana amin'ny mitandrema mety tsy mitentsika fa mety ny zesta mety ny fombafombatsika mety zavatra ny ainako le izy zany misy zavatra hitako maso tamin'ny fahatanorako dia tena nahita mihitsy hoe mitandrema manalavira fa efa izao iny olona iny efa izao iny olona iny. Aiza ho aiza zany tena positiontsika maha-kristianantsika eo anivon'ireny olona ireny izay tratran'izay herisetra mampalahelo sy tena hoe efa eritreretiny hoe tsy tantsony izay lalako ombana. Dia voninahitra ao n'Andriamanitra dia misaotra betsaka anareo rehetrarehetra misaotra ny televiziona sy ny tompony andraikitra na amin'ny fitenenana. Ia, misaotra anao raha Ester-ny amin'izay fanazavana sy anisan'ny fanontaniana napetraka ao izay avy hatrany angamba dia ameko anao raha nadahery ny amalinan'izay fa antsindry kely aminazy fotsiny dia hoe raha ohatra zany ka misy ka ohatran'izany hoentin'i Jesosy ao anatin'ny fiangonana ilay olona izay manana ka ohatran'izany dia ny zavatra tena tsara indrindra ho famerenana ny asin'ny maha olona anazy zany dia tsisy afa-tsy ny fitiavana ny fifankatiavantsika le atao hoe fitiavana agape le fitiavan'Andriamanitra ny famerenana anazy ao amin'ny Jesosy ao amin'ny Jesosy araka ilay teny ravavola teo hoe misy fanantenana ao amin'ny Jesosy afaka manasitra anazy Jesosy afaka tena mirestore tanteraka azy na ny ara-panahiny na ny aminy any amin'ny corny dia afaka tena hoe restoren'i Jesosy tanteraka izy dia izay zany hoe raisina amin'ny fitiavana le olona dia tenenina aminazy izay hoe ao amin'ny Jesosy misy vahaolana afaka manadio tanteraka anazy zany na any anatin'ny saina na ny fony na ny fanahiny. Dia ameko anao avy hatrany raha dahery ny fitenenana ary sady efa mamaraparana ihany moa tsika fa any amin'ny tapany faharoa tsika dia hiditra lalindalina ihany ka dia ameko anao ny fitenenana raha nadahery. Misotranao anabago ary no amarana anazy dia famehezana angamba ny tiako hoesahana hoe sady fampieritrretana atao hoe mampalahelo le teny nanabavy marina mihitsy hoe aiza makany amin'ny izy miresaka amin'ny izy amin'ny namana amin'iny fa efa zao iny efa zao ohatrany hoe maloto zany le olona ohatrany hoe tena tsy azo resakresahana fa tsy azo anakatona fa maloto ohatrohatr'izay le olona nefa le olona azy efa niarany tsirariny dia ohatran'izany koa zany manahoana hoe raha ohatra ka ozy Jesosy amin'ny sika fiangonana hoe aiza makany amin'izao tontolo izao zany fa maloto ireo ka mety mamindra aminareo dia mitombona ve izay zavatra izay nefa isika mihitsy no alefa ny fahazavana ho any amin'izao tontolo izao dia eo mihitsy zany no tena ny zavatra tokony ataontsika no indray sakanana amintsika indrindra amin'ny resaka amin'ny fiangonana tsika ny fiangonana dia izaso ianao izay mitonona ny kristianina no fiangonana izaso ianao zany tokony anana fahatokisana ary tena tokony izaso ianao mihitsy no manantona an'izy ireny eo anivon'ny fianakaviana dia misy izy ireny hita amin'ny masontsika misy izy ireny eo amin'ny fiarahamonina isika mihitsy zany no tokony andraikitra voalohany irahan'i Jesosy hoe izao tontolo izao any izy ireny mihitsy ny tokony atonona izarantsika ampaheresitsika ireny mihitsy ny tena isika mihitsy ny tokony andeha ho any amin'izy ireny ampaheran'izy ireny mila namana izy ireny karaha etahana izy ireny etaketahantsika izy ireny ny hoe tsy izay ny mitahika azy manakivy ny tenany anjarantsika ny mampaherana izy ireny manantona azy miteny resaka aminy manao namany fotsiny na dia vao namany fotsiny azy tsika miresadresaka aminy dia efa mahazo hery ary rehefa vao miresadresaka aminy eo tsika dia efa mahazo hery izy manan'olana izy dia raha tsy sary ny tenin'ny olana dia isika mivavaka ho azy ary miara mivavaka amintsika izy dia efa mampahery azy zany ary misy fotoana izay asa iny mizara amintsika amin'izay ary rehefa mizara amintsika izy dia isika no mitona azy ho any amin'ny lalana fahamarinana ary tena dia Jesosy Kristy zany ilay vahaolana tsara angamba ny tiako hoe amarana anazy angamba dia ilazantsika hoe mbola misy tapany faharoa tokoa izy ity amin'ny heriny mbola manasa antsika fa mialohan'ny atao hoe ifanaovam-beloma angamba dia alao angamba antsika hivavaka amarana anazy ity
I Jesosy Tompo Andriamanitra midera sy makasitraka anao zay noho ny fahavitany zao fotoana izao, ary misaotra anao satria ianao no namory anay eto. Araka ny tenin'ny Andriamanitany rahateo, raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia mpivoana ianao teto tokoa ianao Jesosy io, ary ianao nitianay satria ianao nefa miteny raha ianao izay miasa fatra sy mavesavesa makanay satria amiko za manana fitsarana, te hanana fitsarana zay manoloana an'izany olana izany, ary dia manantona anao zay mametraka ny eta mavesatra eo aminao, fantatrao izany, betsaka ny voaolana amin'ireny vehivavy ankizy telo taona, efa taona dia voaolana sahady tokoa tsy rariny ane izany, kanefa ireny dia simba eo amin'ny vatany aina, ny fanahy indraindray dia simba ihany koa. Mila anao izy ireny, tsy ianao ny Jehovah rafa mpanasitrana tanteraka, aminao ny zavatra rehetra dia aminao zay ny manantona Tompo, fa ny zavatra rehetra dia avy aminao, fanasitranana avy aminao, hainao zany manangana maty aza vitanao, ka aiza moko ny fanarenana an'izy ireny ve tsy ho vitanao, dia ianao ny atononay. Dia eo indrindra Jesosy no misaotra anao zay no reto raha lasy anabavy reto Jesosy, izay afaka mizara izany atao hoe ny marina zany eo anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny fianakaviana, satria raha voalaza ny marina dia ny marina ny manafaka, tsy ho andevo, tsy ho andevozina zany fanondronondrona molotra, fa tsy ho andevona zany atao hoe fanaratsiana zany intsony. Zahay Jesosy malala, fa mba kosa tena hoe mba ho tonga fahalalana marina, raha ianao ny manafaka dia ho afaka tokoa izy ireny Jesosy malala, amin'ny alalanay izay irahanao hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, mandehana any amin'izao tontolo zao atao mpianatra, dia mba te ho entinay ho mpianatra ao tokoa ireny voaolana ireny Jesosy malala, tsy ny voaolana ihany fa ny mpanolana ane dia mila ny famonjenao ihany koa, fa tsy ny afatin'ny ratsy ny tetavinao, fa ny hanala azy amin'ny ratsy nataony, mba ho hanafahana azy amin'ny fanaony ratsy Jesosy. Dia izany tokoa Jesosy, raha ny oloko izay natsoina ho amin'ny anarako no avy anisy tena ka hivavaka dia hanasitrana azy ary anafaka anasitrana ny taniny io, ate ho sitrana ny taninay, tsy ny taninay an-tanindrazana ny ihany miresanay, fa ny tany zay zao tontolo zao zay nametranao anay, tianay ho sitranana ireny Jesosy malala. Ianao ny mpanasitrana mahery indrindra, ary ianao ny mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana lehibe nge zany Jesosy, tsapanay ato anatinay, raha izaho fotsiny zao Jesosy mandinika an'izany hoe voaolana tsy fantatra akory ny tena hoe ny fahoriana lalina ao anatin'izany, tsy azoko everina akory zany Jesosy malala, ary tsy zakako akory mipetraka amin'ny toeran'izany, dia tena mampalahelo aho. Dia izany tsy fahazakako zany Jesosy no tena hoentiko aminao hoe tena malahelo, tena ototrotika ny fonay Jesosy manoloana an'izany, satria fantatray fa mafy dia mafy ny manjoan'izy ireny mandritra ny androm-piainany. Raha tsy eo ianao anafiry azy, raha tsy eo ianao anarina azy, raha tsy eo ianao anasitrana azy, raha tsy eo ianao hitarika azy ho amin'ny fiainana mihitsy, dia ampalahelo izy ireny. Fa Satana mitady azy animbanimba azy, izy moa mame an'izany hevitra fanolanana izany, fa tsy ilay raika lary ilay Satana fahavalo hatry ny ela ihany no mampiditra zany eo amin'ny olona, mahatonga an'ireny famonoana mahery vaika sana amin'ny nataon'ny kaina azy. Ity koa fanolanana teo amin'ny dina, fanolanana teo amin'ilay vatizanony Levita, fanolanana zay voatanisa rehetrarehetra, ilay Satana ela ihany mamerimerina ny ataony Jesosy. Izany no tena hoe ametrahana eo am-pelantananao Tompo, mba hijoroany ny fiangonana, mba hifono mihitsy ny fiangonana Tompo, tsy hovariana amin'ny resaka ara-tsosialy ihany, tsy hovariana amin'ny resaka politika aza ny sasany, fa tena hoe hitombona mihitsy hijery ny tena hoe famoazana, ny fifoazam-panahy eo anivon'ny fiangonana, ka hivoahana amin'ny rindrina efatra mba tena ilazana ny anaranao na izy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana. Dia tena izany mihitsy asahina amin'ny tenin'ny marina, ary marina ao aminao ihany Jesosy malala, tsy hihoatra ny fefy ka ilazany tsy tokony ho heverina, fa kosa tena ilaza ny anaranao, ianaranao irery ihany ilay fandresy, ilay lovanay fandresena miampy fandresena amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo, ary tena mametraka am-pelantananao ny tsirairay avy aminay, mba ho tafianao hery, ampaherezinao, omenao hery, satria mbola betsaka ny asa, satria vitsy mpiasa ho ianao fa betsaka ny vokatra, mbola betsaka tokoa ny vokatra eto amin'izao tontolo zao, tena hoe tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tedavana Satana ho raisina mihitsy, ary betsaka ny ratsy, tena betsaka mihitsy ny ratsy Jesosy, ary mila nay mihitsy ho fahazavana eto amin'izao aizina be amin'izao fotoana izao, amin'ny andro farany izao. Tompo, apio zay, satria miverina ny andro ny Noa, hiantsonay ny anaranao, hiantsonay ny anaranao amin'reto ao anatin'ny aizina rehetra izay ohatran'ny marenina sy jamba fa miazakazaka any amin'ny ratsy Jesosy, dia tena apio zay eny an-dalana eo any amin'ny asa misy anay, any amin'ny fianarana misy anay, any amin'ny fiarahamonina izay misy anay, mba ilaza ny anaranao rery ihany,
tsy laza fa tsy nianaranao hery ihany fa tsy anaraka ny fanaon'izao tontolo izao na ny fisainany fa kosa mba hiavahanay amin'izao tontolo izao hoe inona no ataonareo mihoatra izao tontolo izao dia zany no ampianary sy tantananao anay fa tena aoka ianao mihitsy no velona atao anatinay fa tsy izay intsony ianao mihitsy ny anjaka amin'ny fonay sy ny fiainanay dia tena hoe ho tanteraka mihitsy hoe izahay tempolinao fenon'Andriamanitra dia hoeto ary Jesosy ianao ny andrindraona sy andrinafo hoeto ny tsirairay aminay ho amin'ny tena fampandrosoana imbanday ny fanjakanao mba ho aminao rery ny voninahitra ny laza hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay tompo misy andrata amin'ny fiainanao. Halleluja. Amen. 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 Alleluia. Voninahitra an' Jesosy dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny tahaka izao ny fitohizan'ny fandaharana dia manao mandra-piona antsika rehetra tompoko tahin'i Jesosy daholo. Tahin'Andriamanitra daholo antsika rehetra dia amin'ny heriny toy izao rehetra mbola soa ny tompo tahin'ny tompo daholo. Matukiano zatani ni fiangaku Napokano za ufatsara lash Hana Isakini myenga za Jesusio Irekunyatsaranano Tiako marin feuno Mitondra zao mamakinyati Nanaty alinge Tsy miala marikitry zao anao E quando io fa baba que Ndraikindraiky anao nama que Ira zao Ira miatsarana Matukiano zatamini fiainako E baba e Napokano zao fatsara lash Isakini miaina zao Ira zao Ira miatsarana Miatsarano magnana zao tupo Miatsarano magnana zao tupo Tena kutiapi fue kwa miangano Afue kwa nao tiapi Miatsarano magnana zao Tumulwes manaka zao Magnana zao Miatsarano magnana zao Tena kutiapi fue kwa miangano Matukiano zatamini fiangaku E baba Napokano zao fatsara luar Ano Aisakini myengi zao Ira zao Ira nyatsarana Matukiano zatamini fiangaku Napokano zao fatsara Napokano zao fatsara Isakini mienga zao Ira zao Ira nyatsa
fiairan'ny atsara